Mbola izany ao anatin'ny vaovao manasongadina ny akony lanonam-pianiana ny filoha vaovao ihany isika hitondra ny fijeriny ihany koa moa ny OIF manoloana ny fametrahana ny filoha vaovao hitondra ny Madagasikara mandritra ny 5 taona. Anisany noderainy manokana ary ny fanatrehan'ny candidat Jean-Louis Robinson ny lanonana izay nitanterahana tetsy Mahamasina ny maraina teo. Vola Ravavy sy Stéphane Ndazafy kosa no nitondra ny andinindiny izay. Dingana lehibe amin'ny fiverenana amin'ny rafitra manaraka ny lalam-pandrenana ny fanatrehan'ny candidat Jean-Louis Robinson ny lanonana teny Mahamasina androany araka ny fijerin'Andriamatoa Théodore Rollo filohan'ny fitsarana momba ny lalam-pandrenana avy any Benin ny sady mpitarika ny délégation avy amin'ny vondron'ny tany mampiasa ny ampahana manontolo ny teny frantsay. Nizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana ary na dia nisy aza ny tsy fanekena ny valim-pifidianana dia neken'ny candidat resy tamin'ny fihojiana faharoa izany. Malgré quelques tensions ont été acceptées puisque le candidat Manuel Robinson a fait le déplacement pour venir à l'investiture de son challenger, bien qu'il ait à un moment donné eu des doutes quant à la sincérité de ce résultat. Donc c'est déjà un signe fort, à mon avis, pour le retour de Madagascar à l'ordre constitutionnel. Mahavelo mpanantenana ny lahaten'ny filoha vaovao Hery Rajaonarimampianina hoy mpitarika ny délégation-ny OIF. Anisan'ny lahara-pahamiana ny sorita ny fampihavana pirenena sy ny fisokoavana amin'ny hery hafa, fametrahana fandriampahalemana ary ny fitsinjaram-pahefana. Kabary izay nambaran'Andriamatoa Théodore Rollo fa mifanaraka amin'ny fanambaran'ny Bamako izay mamaritra ny vina iraisan'ny tany mampiasa ny ampahana manontolo ny teny frantsay. Antenana ihany koa Andriamatoa Théodore Rollo fa raha naza ary ho tanterahana ireo fampanantenana rehetra nomen'ny filoham-pirenena malagasy vaovao Hery Rajaonarimampianina. Que la démocratie apaisée, qui a été l'un des thèmes forts de son discours, soit une réalité. Que l'engagement au profit du renforcement de la restauration de l'état de droit et de la démocratie devienne une réalité conformément à la déclaration de Bamako, qui donne comme thème de valeur pour l'ensemble des pays membres de la francophonie. Tavaverina amin'ny fianakaviana iraisam-pirenena Madagasikara ary ny fanatrehan'ny OIF ny lanonana fianianana androany teny Mahamasina dia dingana lehibe amin'ny famerenana indray ny Madagasikara ho mpikambana feno ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny firenena mampiasa ny ampahany na manontolo ny teny frantsay.